Recette revay manolotra anao ireto pitsopitsony tsara ho fantatra tao anatin'ny horonan-tsary nireo olona kalaza indrindra fa neo amin'ny resaka politika ireto. Miarahaba isika mpanaraka tsy tapaka ny vidéo izay mandeha ato amin'ny recette revay. Azadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovatra trandry ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanao manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefanay eto amin'ity chaîne ity. Ny horesantsika androany dia ny mahakasika ny fitarainany ireo izay mikambana ao anatin'ny antoko TGV. Andao aneo arantsika ity horonan-tsary fohy ity fanambarana avy amin'ny solontenan'ny TGV eto Fianaratsoa. Eo anatrehan'ny toedrarah politika misy amin'izao fotoana zao izay mikasika ny député Marie Michel izay zanaky ny Fianaratsoa dia tsara ny manamarika fa izy dia tsy manana velively ny fikasana anakorotana ny filaminam-pirenena fa miasa hatrany ao anatin'ny lalàna sy ny soatoavina demokratika. Ny vahoaka ny fidy azy dia mbola miandrandra sy manantena ny fanohizana ireo asa sosialy izay efa natombony amin'izao anatin'ny fitondrana anatin'ny fanjakana izao. Ka noho izany dia miantso anao zahay Andriamatoa Filoha Adjaina Randrenirina Mikael ijera kaiky ity raharaha mikasika ny député Marie Michel izay voafidy tato amin'ny distriktan'ny Fianaratsoa amin'ny rariny sy hitsiny. Makasitraka ary misaotra anao mialoha Andriamatoa Filoha. Izay no masaka azona roso tao anatin'iny vidéo iny tompoko lahy sy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'iny vidéo iny hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa nahito isan'andro. Mankasitraka hatrany tompoko.